namaly ny Lalatina Ravalomanina mahakasika an'ilay teny Lalatina tao amin'ny TVM nandritra n'ilay fandaharana anankiray rain'izany fa tsy hitan'ny Lalatina zany izay antony tokony hahatonga an'ireto mpanohitra reto handray anjara amin'ny fifidianana satria fifidianana filoham-pirenena ary efa nilazan'izy ireo tsy legitima ity ilay teny Lalatina tamin'izany fotoana izany ho tsika izay tsy naharaka. Be mihitsy tsy hita hoe andray anjara amin'ny fifidianana hono zareo dia zay le nahatonga antsika nyteny za manokana dia namerimberina foana hoe fanabarabarana olona no ataon'ireo olona ireo tena nilavaniny mihitsy zany nareo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tena marina ary voaporofo hoe nanakirotana ny tena tianareo atao fa tsisy tombontsoa ambonin'ny firenena zany natahotra ny Andry Rajoelina candidat Andry Rajoelina nareo tamin'izany fotoana izany natahotra ianareo satria fantatrareo fa betsaka ny zava-bitan'ny filoha Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana tao anatin'izay mandat voalohany zay ary fantatrareo fa ambony be ny herintsika halany azy amin'ny fifidianana tsisy resaka alabaty io fa nareo moa mivoy foana hoe alabaty ka raha nisy alabaty tokoa dia tokony tsy mandray anjara amin'ny fifidianana ianareo ankehitriny satria HCC ny CENI sy ny rafitra ny OVEC ny CRMV sy ny sisa mbola reny daholo any aneny eo tsito rafitra mitovy daholo any aneny eo namaly azy ho Andriamatoa Marc Ravalomanana fa i Madagasikara dia any malagasy fa tsy avela hanaovan'izy ireo amin'ny fitondrana izay tian'izy ireo atao ka izay ny antony nahatonga an'izao zany handray anjara amin'ilay fifidianana na dia marina aza fa mbola tsy zarizary ny fepetra rehetra hanao an'izay fifidianana izay fa tsy maintsy handray anjara ny zareo mba ahafahan'izareo miratirabe ny zavatra nataon'izareo tao amin'ny fifidianana filoham-pirenena iny izay nisy nataontsika hoe stratezika tsy dia tena nahomby tsy dia nahomby ilay stratezia satria ny HCC sy ny CENI tato nanana ny fahefany komite international koa tsy niditra nitsehatra ka dia natao aza ny fifidianana na dia hita hoe tsy dia ara-dalàna tsy araka ny tokony ho izy olona tsy mahafeno fepetra ny raisina ny dossier irotsahany dia zay ny antony noho ny fahatsapana ny zava-misy sy ny fanohizana ny tolona dia mitsangana manomboka androany 13 febroary 4 sy 20 ny vondrona toko politika antsoina hoe firaisakina zay ahitana ny antoko tiako Madagasikara ny prositeny ny antoko HVM ny antoko tsaratafina ary ny antoko APM antsoina hoe firaisakina ity vondrona antoko politika ity ary ady fa Madagasikara any malagasy noho izany izany dia lara-pamena ho anay ny fiarovana ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoa malagasy aloha manamafy izahay zay manao sonia eto ambany fa tsy ekena ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny demokrasia ary ny fahalalahana amin'ny teny sy manao hevitra eto Madagasikara faharoa tsy maintsy atsahatra izao fampahantana ny vahoaka malagasy zao sy ny famoretana sy ny fanapotehana ny firenena malagasy tsy maintsy faranana ny fitondrana tsy manara-dalàna sy anjakan'ny kolikoly ary androbana ny arem-pirenena misy eto amintsika noho izany dia nandray reto fanapahan-kevitra reto izahay voalohany ary andray anjara feno amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fifidianana eny anivon'ny komina manerana ny Madagasikara irahina ka hanambatra ny herina rehetra hiatrehana miaraka ireo fifidianana ho avy ireo ny vondrona toko politika firaisakina dia hiaraka n'olotra sy hanohana candidat iraisana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy zao amin'ny 7 volana May ho avy zao zay araka ny décret zay efa nivoaka ry vahoaka malagasy indreto izay vonona say ary mirahina anavitra sy anarina ity firenena malalantsika ity itsy ankilany dia efa manao ny antsoavy ihany koa Andriamatoa Marc Ravalomanana mba handraisan'ny tsirairay ny andraikiny amin'ny maha-olo-pirenena azy mba hanara-maso ny fikarakarana ny fifidianana satria anisany heriny izay mety ho valim-pifidianana izy io
satria mandritry ny fikarakarana mihitsy ny zareo mpanao mpangalabatino manararaotra amin'izay resaka hosiko isan-karazany ka mila maily zany vahoaka tsirairay tsy ho vitanay rery nefa zany raha tsy mandray andraiky to ihany koa ianareo miaraka aminay koa manentana voaka malagasy rehetra izahay isoratra anarana sy anara-maso ny fanavoizana nisy mpifidianana ary ho vonina sady de nyzao hiatika ny fifidianana ka hiaro ny rariny sy ny hitsiny ary fahamarinana amin'ny safidim-bahoaka miantso anareo ray aman-dreny am-panahy izahay sy ny fiarahamon'ny firenena tsy ankanavaka anara-maso any zona mpifidianana rehetra ary anentana voaka malagasy andray anjara mitona ny fiombonambe iraisam-pirenena koa mba tsy ho tsy kombakomba am'izao fanapitehana ny firenena malagasy zao ianareo ka hijery akaika sy anitsy ny zava-misy marina misy eta Madagasikara ary andray andraikitra ho fanarenana ny Madagasikara satria vahoaka malagasy saia jo aza matahotra fa izay mitambatra vato ary firaisankina no hery tiana koa moa tamin'le fandarana ny teny fa nizara roa lay chou-fleur fa samy mitady plasy ona fa ny valiany marika Ravalomanina ihany koa izy hoe tsy izany ny antony nahatonga an'zareo isaraka fa noho nylay tsy vidivian-kevitra resaka politika io ka rehefa tsy mitovitsony ny vision dia tsy maintsy hoe misampana mazava ho azy aroa toy izy hoe misy disadisa tao zay fiteny azy amin'ny teny gasy disadisa tao tsy hoe disadisa fa ny hevitra tsy mitovy satria zao tsy nampitovy anay reo lefa nandeha teolo izy no nilaza hoe aloha zay raha nandeha de nanangana an'le hoe collectif de ina tsy haiko tsara rehefa collectif tadidika zay de izy nandeha aloha de nieritseritra izy hoe satria tsika no anina de nanao fanambarana izy akama tany nareo e de hay ve de zay ny heviny satria tsy itovizana hevitra noho tsara izy nilaza hoe tokony atao collégial ny fitantanana zay nilaza hoe tsy mety le collégial tsy ampy fa tsy maintsy misy mpitarika zay de eo am'izay tsy mitovy tsy hoe mety aminay io raha mpifidiananao sady mandehana iny ny fankatanay e hoe tsy mety io ataonareo fa miresaka mitety an'ireo manolotra taritasy amindreo le communauté internationale ndreo zao sy le ino ty izy olona nivelan'ireo ohatra ny sadekiny any nareo fa nahita ny lesiko teo a aiza ny recommandation nareo a omena an'reto be marena ratsy reto de izy ilaza hoe de vitanay ndray nandena fa ty koa nefa ny faharoany zany zavatra élection de proximité izy ty olona akaiky mivahoaka io de ny vahoaka ve de amela fotsinotranyzao ifakahitao re mihoatra fefy ry zay kosa araka ny vakiko teo le teny nilaza hoe zay a reto de efa nitsipaka marindrano fa hoe tsy mety fifidianana atao ambiletra io efa nilavina iny a de nilavina keo voka mpifidianana fity anarenanay satria ty tena fifidianana de proximité na ny élection na maire na ny député zay ndrindra akaiky vahoaka zay de efa fantatra ny risque tony hoe misy eo rehefa aveo efa zavatra hafa mihitsy zany efa zany efa tena explosion rehetrarehetra ny vahoaka mihitsy tena ananiny am'izay fa nay zany raha tsy tsahatra treo zany fa mbola milaza ihany hoe zao ny zavatra fahavononanay zay mahatonga anay nanentana deny zao zay mahatonga anay am'le teny hoe manentana anareo zay ry ray aman-dreny am-panahy ianareo izay société civile jereo fa tsy aza vela fotsiny io iangany am'ranio 29 mai io zay natonga anay napakevitra efa misy risque calculena io satria zay tena miantso olona rehetra hiaraka aminay de zay moa zany izy atreto zany de mbola tsy fantatro hoe ahoana marinay ty Madagasikara atsika ity tsy fantatra mihitsy satria ny etsekila ny mpanohitra maneho ny heviny ny olona eo amin'ny fitondrana maneho ny heviny ohatrany hoe tsisy fifampihenoana intsony de lasa isy confrontation tena de indirectement azy de ho aiza ilay firenena ny mpitondra ke tokony mba iainy ihany ny hoe ahoana ny reto vavan'reto mpanohitra rehetra sao de mba misy marina sao de mba misy asoraisiny de mpanohitra ihany koa tsy manohitra bevatany fa manome vahaolana raha olona misaina tsara aloha de ny fanoherina hoe tsikera ataon'ny mpanohitra tokony efa vahaolana zay fa mila jereny mpitondra fotsiny hoe
ahoana ny fomba raisantsika andreo tsikerareo fa tsy hoe tezotra rehefa tsikeraina raha zany de tsy afaka androsotsika satria tsy afaka andray kritika avy any velany mihitsy fe